Fantansika fa misy boky anankiroa amin'ny Baiboly. Misy ny Testamenta taloha dia ny Testamenta vaovao. Tamin'ny Testamenta taloha dia fantansika fa misy mpamenany betsaka ohatran'ny Adama ny mpamenany voalohany, dia nisy Noa, Abraham, Daniel, nisy be dia be. Dia tonga amin'ny mpamenany Malaky, dia rehefa vita ny boky dia fantansika fa tapatry ny Baiboly fa ny Testamenta taloha zany. Dia nisy 100 taona rehefa tsisy mpamenany, dia tonga teto an-tany Jesosy Kristy. Rehefa tsisy mpamenany eto an-tany, tsisy olona izay afaka miresaka amin'Andriamanitra satria tsy manana ny hery sy fahefana eto an-tany izy ireo. Dia apôstazia no filazan'ilay izy. Dia rehefa tonga teto an-tany Jesosy Kristy, dia tsisy apôstazia satria fantansika fa Jesosy Kristy zany dia nanana ny herin'Andriamanitra. Dia nanorana ny fiangonany ary niantso apôstôly roa amby folo izy tamin'ny fomba fameitran-tanana izy. Dia misy soratra masina amin'ny boky Efesiana toko 2 dimy 20 manao hoe natsangana teo ambony fanorenan'ny ny mpamenany sy ny apôstôly ary Jesosy Kristy ny fehizoro indrindra. Dia ohatrany raha ty zany le fotatra telo izay niresansika teo tamin'ny soratra masina, dia tena matanjaka tsara ny fiangonana. Fa raha tsisy anankiray dia mianjera ny fiangonana. Dia rehefa tsy manana zany fotatra zany isika dia misy apôstazia. Fantansika fa maty Jesosy Kristy ary maty ny apôstôly roa amby folo. Dia noho izany taoriany zany fotoana zany dia tsisy famarinana, ohatrany tsisy fahefana sy hery eto an-tany intsony. Dia manomboka ny apôstazia lehibe isika. Tamin'izany fotoana zany dia very hevatra ny olona daholo momba ny fivavahany sy ny hoe iza Andriamanitra, iza Jesosy Kristy. Dia nanomboka misy fiangonana betsaka. Fantansika fa misy katôlika, misy protestant, misy vavolombelona Jehovah, misy fiangonana be dia be. Dia izay ny apôstazia zany.